fifaliana lehibe ho ay atrany ny manolotra ny arahaba ho an'ny malagasy rehetra manerana ny tany. Hoy aho aminareo, amangy anareo ane ny fanan'Andriamanitra, ka isy fiatraikany aminareo ny afatra na ny toroteny zay ataoko androany. Aveliko indray, amangy anareo ane ny fanan'Andriamanitra, ka isy fiatraikany aminareo ny afatra na ny toroteny zay ataoko androany. Melohany hitondrako ny afatra azy dia andao anao vavaka miaraka isika fisaorana an'Andriamanitra no zao fahavelomana no menantsika izao, ary anao vavaka isika ka metraka an'izao fandarana izao mba ho tahin'Andriamanitra tokoa, ka na ianareo na ny tenako dia samy andray fahasoavana amin'Andriamanitra androany. Aondreo lohatsika andeo hiaraka vavaka tompoko. Andriamanitro, misaotranao aho amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotranao isahay satria nomenao tompon'andro avelomana ka mbola afaka velonaina tahako zao. Nomenao tompon'andro afahana manaraka ihany koa an'izao fandarana izao. Koa de mangataka aminao zahay Andriamanitro, ho tahina malokana an'ity fandarana ity, ka ho fahasoavana ho anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra ray. Amen. Eny aza tompoko, amaky baiboly isika arak'izay voalasa ato amin'ny Luka toko voalohany ka ny 5:5 toy zao ny voasoratra. Ary sambatra ianao zay mino, ary sambatra ianao zay mino, fa efaina zay zavatra nampilazain'ny tompo taminao. Ary sambatra ianao zay mino, fa efaina zay zavatra nampilazain'ny tompo taminao. Ry havana malala, ny fantaniana apetrako aminao zay mahita sy mandray ahy de ity: mino ve anao fa misy Andriamanitra? Mino ve anao fa izy tokoa no nahary an'izao rehetra izao sy isika zanak'olombelona, ary anisan'izany ianao? Mino ve ianao fa azo iankinana sy ianteherany io Andriamanitra zay lazainao fa inonao io ny fisiny? Mino an'izany rehetra izany tokoa ve ianao? Ny fantaniana manaraka, mino ve ianao fa Jesosy tokoa no zanak'Andriamanitra ary nataon'Andriamanitra ho mpamonjy ity zao tontolo zao ity? Mino an'izany ve ianao? Mino ve ianao fa misy fahefana ny anaran'i Jesosy? Tena mino sy resy lahatra ve ianao ry havana malala? Ny fantaniana manaraky indray de ity: mino ve ianao fa ny teny avy amin'ny tsindrim-panan'Andriamanitra, ny teny ato anatin'ity baiboly ety an-tanako ity? Mino ve ianao fa teny avy amin'ny tsindrim-panan'Andriamanitra, ny teny ato anatin'ity baiboly ity? Mino ve ianao fa amin'ny alalan'ity baiboly ity an-tanako ity no itenenan'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona sy isika kristianina? Mino ve ianao fa marina avokoa ny teny ato anatin'ity baiboly ity sy ireo tantara voalaza ato? Mino ve ianao fa tsy maintsy tanteraka ny voasoratra ato anatin'ity baiboly ity? Tena zany tokoa ve tompoko? Nametraka zany fantaniny zany aho satria miankina amin'ny finonao ny asa azon'Andriamanitra tao eo amin'ny fiainanao. Averiko indray hoe miankina amin'ny finonao ny asa
azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao. Fatsapana ananako zany ry havana malala. Ahoana ny baiboly? Hebreo 11:5. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy. Ary tsy maintsy mino ihany koa fa mpamaly soa zay mazoto mitady azy izy. Manamafy an'izany ny Luka 2:5 lay nivakintsika tiary aloha. Hoe sambatra anao zay mino. Tena sambatra be mihitsy anao raha mino. Tena sambatra anao raha mana finoana. Satria hoefain'Andriamanitra avokoa zay zavatra rehetra efa nambarany taminao na zavatra rehetra zay efa nolazainy taminao. Ahoana ihany koa Jesosy Jaona 1:5. Ahoana hoe izy? Tsy voalazako va fa raha ino anao, raha mana finoana ianao, raha mana finoana ianao, ty voasoratra io de ho hitanao tokoa ny voninahitr'Andriamanitra. Ho etefana aminao tokoa ny herin'Andriamanitra magaga zay tsy takatry ny saina amaneritrerittsika zanak'olombelona. Ijery tantara iray ato anaty ity baiboly ity ao, entiko milaza fa manetsika ny herin'Andriamanitra miasa ny finoana zay ananan'ny olona. Raha manana finoana tokoa zao ianao finoana arak'ilay fantaniana naperako tiary aloha de hiasa eo aminao tokoa ny herin'Andriamanitra araka ity tantara zay tantarako aminareo ity voasoratra ato amin'ny bokin'ny Luka 9:7-10 ka hatramin'ny 9:9. Andao vakina ny voasoratra toy zao voasoratra ao. Luka 9:7 de 10:7 ka hatramin'ny 10:9. Ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona zay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy nisy nasitrana azy akory. De nakao ivoan'i Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny somotra aviavin-damana ary niaraka tamin'izay de nijanona ny aretiny. Andiveriko vakina 10:7. De nakao ivon'i Jesosy raha vehivavy nonino no finoana nananana ka nanendry ny somotra aviavin-damana Jesosy ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretina. Toizana 5:7. Ary Jesosy, iza moa no nanendry ahy? Ary efa samy nanday izy rehetra. De hoy Petera sy ny namany, tompoko, ny vahoaka betsaka mifanety ka manizina anao. Fa hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy fa fantatro fa nisy herin'ny vahoaka avy tamiko. Ary efa hitandra vehivavy fa tsy takonazy izy de nangovotra izy ka nankeo aminy sady niakohoka teo anatrehany. Dia nanambara teo anatrehany vahoaka rehetra zay antony nanendreny azy sy zay nasitrana niaraka tamin'izay. Ary Jesosy taminy, anaka ny finoanao no nasitrananao mandehana soa amatsara. Raha fitiny ny teny no vakinao io dia tako zao. Tao amin'ny tanàna anankiray de nisy ramatokely anankiray narary nandeha raha. Azon'ilay aretina mpahazon'ny vehivavy reny izy. De efa nitsapo tena amataona maro tatsy tero efa nataony daholo zay azo natao rehetra fa saingindrisy fa tsy nionjona mihitsy ilay aretina fa mbola mipetraka tao anatin'ny kibony tao. Nandritry ny 12 taona dia tao anatin'ny aretina sy ny fanantenana foana ity vehivavy ity. Tao anatin'ny 12 taona de tsy nitsatrana mpiasan'ny volany sy ny arenany zay efa nangoniny ataona maro ity vehivavy ity fa saingindriso iaho tsy nety sitrana mihitsy izy tamin'izany. Fongana ihany ny fananana, fongana ihany ny teo an-tanana fa tsy nety sitrana mihitsy izy.
de eo indrindra ary ao am'izay ny toan-tantara ilazako aminao hoe ny finoana nanana ty vehivavy ity mikasika any am' Jesosy manokana no natoka ny herin'Andriamanitra ny asa tamy fomba magaga teo amin'ny fiainana ka teny eo ihany dia nitsahatra ny aretina teo aminy. Any amin'ny boky hafa moa de voarasa baiboly hoe ritra tanteraka ny aretina teo amin'ny fiainana. Zao zany zavatra nitranga. Rehefa fogana ny arena ty vehivavy ity de teo izy no nandinika sy nieritreritra ary inoky fa tena fitiavan'Andriamanitra azy izy ity. Tonga tao anatiny tao ny fandresen-dahatra tampoka de tampoka fa Jesosy dia mpamonjy, Jesosy dia mpanasitrana ary Jesosy ihany no mahafaka azy amin'io aretina zay mahazo azy io. Tonga tao amin'ny finoana sy fandresen-dahatra fa zany tokoa Jesosy. Anka rehefa nandalo teo amin'ny tanàna misy azy Jesosy Kristy niaraka tamin'ny olona be dehibe de tsy salasala ty raha matomarary ity nanapa-kevitra hoe andevoky ny tranao ka nde hoe ny toerana misy an Jesosy. De tamin'ny fotoan'io anefa de nisy lehilahy anankiray atao hoe Jairo no anarana zay ambaran'ny baiboly hoe mpanapaka ny sinagoga teo akaikin'ny Jesosy ary io lehilahy io no mandidy manapaka rehefa misy olona mandika lalàna. De tam'izany fotoana zany araka ny voalasan'ny baiboly dia tsy azo ny vehivavy marary mandera atao mihitsy ny mivoaka ny tranony, ny mivoaka ny lavatranony ka mandeha ny andalam-be mifaneraseraman'olona fa araka ny lalàna josy de zava-pady zany. Ara misy tratra araka zany dia otorana vato izy ovonona. De io ty vehivavy ity nefa natsapa hoe tsy misy masirana fa tsy Jesosy. De azo antoka fa nosakana ny vady aman-janany izy hoe orineny any aza voka ny trano zany ianao hoe nga tsy fantatrao fa eo akaikin'ny Jesosy ao ake ao le lehilahy atao hoe Jairo mpanapaka sinagogy. Raha vo hitaneo ianao dia hitaonany olona rehetra mba hitora-bataonao izy de ahoana ny aminao fanasitana no tediavinao me Jesosy kanjo fahafatesana no tonga voalohany eo aminao. Fa na dia nyteny tahaka zany ary ny vady aman-janona de tsy nahoany fa ny masaka atao tsainy de hoe Jesosy ny zanak'Andriamanitra mpamonjy ity zao tontolo zao ty. Ny finoko dia izao rehefa tokany am' Jesosy aho de ho sitrana tanteraka hiala tanteraka amiko ny aretina ary na de io olana manakana tsy anatona Jesosy io azy dia vitany Jesosy ny mamany olana io dia tsy voasakana izy fa mivoaka varavaran'ny tranony iny de nanantona Jesosy Kristy. De zao ny masaka atao an-tsaina tsy miandry ametrahana tanana, tsy miandry vavaka spesialy avy amin'ny Jesosy ah fa ny finoko de tsotra okasiko fotsiny ny lamban'i Jesosy de ho sitrana. Tena magaka anie zany ry havany tena tsakatra saina nge finoana lehibe nanana an'le vehivavy hoe okasiko fotsiny ozy izy ny lamban'i Jesosy de ho sitrana. Ka rehefa natao tokoa zany de ho ny baiboly manao hoe janona ny aretina teo am'ilay vehivavy, janona ny aretina teo am'ilay vehivavy. De Jesosy moa tam'izany fotoana zany de natsapa hoe nisy hery mivoaka avy taminy de nakany amin'ny vehivavy io ary io hery mivoaka avy tamin'i Jesosy io no nasitrana azy. Ahoana zany no antony natokany ny hery avy amin'i Jesosy nivoaka satria le finoan'le vehivavy no nanetsika an'le herin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy ka natonga an'le vehivavy sitrana tanteraka tamin'ny aretina nahazo azy. Zao ny teny nataon'i Jesosy eo amin'ny andiny fahavalany fapolo manao hoe anaka ny finoanao no nasitrana anao mandehana somatsara. Ry havanao miankina amin'ny finoana anananao zany ny etsika lehibe sy magaga zay ataon'Andriamanitra eo aminao.
ijoro vavolombelona aminao aho ka ianao tsara ndre mandeha tonga tao amiko neona tamiko ity raha matoa anakiray ity marina fa dokotera izy niaraka tamy zanany vavy anakiray zanany vavy matoa ary niaraka taminy zavikeliny zay marary de io zavikeliny marary io aloha efa intelo any no nametra tanana taminy fa tsy netsitrana mihitsy izy zany hoe nisy heriny zany to amy tsinainy nisy fivitosana to amy tsinainy intelo a no efa mivavaka ho an'io zavikeliny dokotera io fa tsy netsitrana mihitsy le zavikeliny fa tamy ty ndre mandeha ity de toka vo maraina tao amiko izy telo mianaka de sao no teny le dokotera le zaza aminy efa mitomany ty anatomany pastera efa mifanaraky zay mianaka fa ivavahana ty zaza ity mba ho sitrana fa raha madokotera de tokony hodidina izy ozy izy kanefa ohatra tsy mety resy lahatra zany aho hoe hodidina izy satria fantako tsara ny herin'Andriamanitra ary fantako tsara ny herin'Andriamanitra miasa amin'ny alalanao ka nivavaka ataonao pastera no asitrana azy a efa mifanaraka zay mianaka de tena tsy nateny a tsy nalopeo a tamy voalohany satria le zaza amin'io mitomany le dokotera amin'io milaza hoe izy ity raha tokony izy androany de androany tsy maintsy didina fa fotoana farany zao izy izy tsy maintsy didina kanefa tsy mety resy lahatra somary niozokozona kely ny finoko tam'izay fotoana zay iteny aho hoe dokotera raha ohatra ka zany ny fantatra fa marina maninona tsy tanterana hoe atao opération izy mba ho sitrana dokotera efa intelo ny vavako ity zana zavikeliny ity fa tsy sitrana tena tonga tao amiko tsy afakapana iteny azany taminy kanjo tamin'ny ora farany de zao no namanginy fanahy masina izy ary mino fa nivavaka ataonao no masitrana ty zavikeliny ity de anao ndray ve no isalasala sy rorosaina ka matahotra ny vavako an'le zavikeliny iteny zavatra hafa akoatra finoana anana le dokotera naso fampahirezana taky zany tato anaty koa de taorina zay dia nivavaka ao an'io zavikeliny io a nametrako tanana de nataoko ny amainina de lasa zareo nandeha de nitazaniko mbola mitomany le zaza eny an-dalana dika zany mbola marary sy manataina le heriny tao amy tsinainy de niandry a de niandry any apitsoniny niandry afaka apitsoniny tsy nahino vaovao tonga ny Alahady niona tamiko zareo de zao ny fijona vavolombelony natao le dokotera pastera vo niala kelikely tao an-tranonao zahay ozy izy dia mitsatra ny aretina tao amin'ilay kibony zavikeliko ary de niala ny fivitosana tao aminy ary zao tsy manino zao tsony izy ary mandraky tiny androany taona vitsivitsy lasy zay dia tsy miverina tam'ilay zavikeliny itsony lay aretina lay heriny tao amin'ny tsinainy inona ny ato zany zay le finoana zay la iasa magaga ataon'Andriamanitra ho an'ny olona zay manana finoana mbola ijoro vavolombelona aminareo ihany ko aho de mandeha tonga tao amiko niona tao ao amboroko ity vehivavy anakiray matamakely izy ity zay may tanteraka maindrano magotraka ny vatany de raha nasehony aly somary ningeny le lamba hoany tsy nanao kanjo izy ningeny kely le lamba hoany sy mitapenako otreo vavako jesosy io tena may tanteraka nitsovaka ny vatany rehefa mitsonika le rano vatany de tonga atao tsaiko hoe 4% vatany olona moa no may dia tsy maintsy maty izy de ohatra zany mihitsy vidiaroko le vehivavy fa zao ny nampaheria tao anatiny ty vehivavy ity ny finoana fa raha mivavaka ho azy aho de sitrany izy niala tany amy trano misy azy izy satria nandre toriteny nataoko tamy radio nandre ny toriteny milaza fanasitranana de zay no antony nataoko azy nandeha tongotra niala tany amy trano misy azy mba iona amiko tao amboroko hoe mba ametrana tanana
fa raha miatrany io pastera tanana de ho sitrana tsy nandeha taxi be izy satria tsy afaka fanosina manolona tao fa de nandeha tongotra izy ary vitany nandeha tongotra de nampahery azy a de nivavaka ho azy vita ny vavaka de nitsofoko rano izy mba andeha de zany eritreritra hoe afaka ny 2 andro iveriny izy tsy niveriny izy afaka herinandro tsy niveriny izy afaka ray volana tsy niveriny izy ny kontakta momba ny vehivavy ianao fa tsy voaraiko de ho ia hoe nanahoana zay re le vehivavy kive izy fa tsy sitrana sasanatria ka maty na nahoana re izy lasa ihany ny volana maromaro tsy nandreny momba azy intsony ah de ndre mandeha nandeha namangy fiangonana de ny fiangonana RHEFI tany mahasolo ah mety ho hainao angamba zany mahasolo zany tsy haiko na any 4 kilometra mialo sakay akadiny sakay io toerana io de nanatona izy rehefa vita fotoam-pivavahana tadidinoa fe pastera ohatra nefa hitako a nytareanao fa tsy tadidiko loatra hoe iza moa ianao de ano tatarainy teo tam'izay hoe izy le vehivavy may zay nametrako tanana de zao ny teniny vo vita ny fametranao tanana pastera tonga de eniko niala fanantanana tamy tenako alofa de rehefa nandeha nody nandeha tongotra de eniko niasitrana tsy kelikely teny andalana lay aretina maito amy vatako tonga tany an-trano a sitra ny tanteraka pastera tena maina le ferehetra tamy vatako de raha tokony ho izy verina taty aminao a verina tany aminao any apitso fa zao ny teny vadiko andoatsika ody androany de androany ody any an-tanàna fa efa elitsika niala tany an-tanàna fa andoatsika ody a fa de manaraky tsika iona pastera ihany ny sotra n'Andriamanitra riavana tena nideran'Andriamanitra tamy foko rehetra satria nahoana satria vehivavy efa teo ambavahona fahafatesana kanefa dia sitrana teo ny eo no ninona no ny finoana nananany fa mpamonjy Andriamanitra mpamonjy Jesosy mpanasitrana mpanasitrana Jesosy ary mbola miasa amin'ny alalany vavaka zay ataony mpanompon'Andriamanitra tsisy antony atokavany tany amiko mihitsy raha ohatra ka tsy tao aminy ny finoana riavanao ianareo zay mahita sy mandre ahy amty andro anio ity afaka ny amonjy anao ihany ko Andriamanitra malonandreo olana misy eo aminao fa inona nefa le olana manahoana fisehony o Jesosy aminao androany araka ny voalazany ao amin'ny Matitoko 1:20 mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anome anareo fitsarana afaka ny anasitrana anao ihany koa ny tompandriamanitra raha toka olona marary anao zay mahita sy mandre ahy amty andro androany ity inona nefa lay aretina manao ahoana ny herina riavanao raha nanasitrana an'ilay vehivavy nandeha raha nandritry ny 12 taona tamin'ny andro nandalovany Jesosy tety ambony tany ny tombo Jesosy raha nanasitrana zany vehivavy zany Jesosy de mbola afaka manasitrana anao izy amty androandroany ity raha nanasitrana andre olona roa voavy ny tantaraiko taminao reo Jesosy tamin'ny alana vavaka sy nataoko de mbola afaka anasitrana anao ihany ko izy amty androandroany ity olo baiboly raha nilazany amy Jesosy izy asy ny apôstôly 10:30 Jesosy Kristy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanay masa sy ny hery ka mandendeha manao soa mandendeha manasitrana ny marary sy zay rehetra azo ny heriny devoly satria Andriamanitra momba azy satria Andriamanitra naniraka azy ho am'izany mission izany fanampin'izany a tsy miova Andriamanitra izy no lay izy atrizay ka ho mandrakizay tsy miova Jesosy zay nataony fahiny zay nataony tamin'ny alala vavaka nataoko de mbola ay natao mandraky tiany androany tsy miova ny fanay masina tsy miova ny
heriny tenin'Andriamanitra voasoratra ato anatin'ity baiboly ety atanako ity. Tsy misy miova ny am'izany rehetrarehetra zany. Ho fa manarako ny efatra nefa dia zao, hivavaka ho anao aho. Inona le olana misy ao fiainanao? Inona lay aretina misy eo aminao manokana? Raha mino ny fisin'Andriamanitra ianao, raha mino azy ho Andriamanitra azo iankinana sy anteherana ianao, raha mino Jesosy ho zanak'Andriamanitra, ho mpamonjy, ho mpanasitrana ianao, raha mino ihany koa ianao fa mpanompon'Andriamanitra izahay, ary miasa amin'ny alalanay, miasa amin'ny alalan'ny vavaka ataonay ny tompo-Andriamanitra tsy to, de izao mino tompoko fa omen'Andriamanitra anao androany de androany ny famonjena. Raha mila an'izany ianao, omen'Andriamanitra anao androany de androany ny vaolana. Raha mila an'izany ianao, omen'Andriamanitra anao androany de androany ny fanasitranana. Raha mila an'izany ianao, tsy ain'Andriamanitra toriavana. Androany no androm-pamonjena, androany no androm-pakasitrahana. Aza manamafy fonao taka ny teolotsony anao, fa manana finoana fa ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra androany de androany any. Hivavaka isika, apetrao fonao tananao. Raha manana olo ianao ka mila famonjena, apetrao mifatra misy ny marary anao tananao. Raha toka marary tokoa ianao, raha mety aminao moa ny mandoalika, ho fanehoanao tena mino anao ary tena matoky ny herin'Andriamanitra miasa amin'ny alalany vavaka sy ataoko anao, de mandoly mihitsy reva anao. Raha matsapa anao fa misy asana devoly herina famisaviana eo aminao, de tena mino fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra misotranao aho no ny famindraponao lehibe sy ny fahasoavanao, ka afaka nitsangana, nitoroteny, nitondra ny afatra, nijory vavolombelona, milaza ny aminao Andriamanitra, milaza ny amin'ny Jesosy zanakao Andriamanitra, milaza ny amin'ny heriny teninao zay tsy mbola miova mandraky tiny androany. Mamindra fo amin'ny olona rehetra ianao ry Tompoandriamanitra, ary androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vaako ny olana misy amindreo olona ireo, na manaoana sy manahoana fisehan'ny olana vahana amin'ny anaran'i Jesosy. Aseho f'Andriamanitra mpamonjy tokoa ianao, mpanome fitsarana. Ny marary rehetra hositranina, na inona karazana aretina, hatrany atapon-doha ka hatrany am-paladia, hatrany anaty vatan'olona any, esoriko ny herin'ny aretina, ny rofy esoriko amin'ny anaran'i Jesosy, didiko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy ratsy de ny fanahy mafarofy miala amin'ny tenan'ny olona. Amin'ny anaran'i Jesosy anio de anio miseho amin'ireo olona ireo ny herin'ny voninahitr'Andriamanitra. Misaotra raiky malala, omenanao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay. Misaotra Tompo, amen. Zay zany tompoko ny afatra netiko ho antsika rehetra tamin'ity androandroany ety, ka dia tompany amangy atsika tokoa, ary ny tompo no efa miasa sady efa natsika. Mino fa de ho tsapanao sady ny famarina zany teny nambarako zany. De fanampiny tiako ambara moa zany de ity: manasa anareo zahay fiangonana RHEFI Androndrakely, tongafa tompoko. Araky fandarana io ny fotoam-pivavahana toanay, mino aho, tena mino aho tompoko. Ahoana reny tena azoko atao afako manambara aminao fa tena vonina ny hamonjy anao Andriamanitra, vonina ny hanasitrana anao, vonina ny haman'ny olona amin'ny fiainanao. Tena tongava tompoko. Mino aho fa isy kasika Andriamanitra ataony eo aminao mandrina fotoam-pivavahana zay atreanao ao. Zay zany tompoka de mirary antsika rehetra samy ho tain'Andriamanitra mandra-peona veloma tompoko ao.